le foto-kevy dehibe hijoron'ny aviatra amin'ny taona 7 zareo dia ny hoe ny fanjakana tandalana fanjakana tsara tatana ary ny demokrasia ro anatin'ny demokrasia zay anisan'izay momban'ny fitanjaram-pahefana raha ohatra ka tanteraka zany foto-kevitra zany mino mihitsy zay fa ilamina ny tanàna ary androso ny tanàna zavatra ny foto-kevitra ny fanaovana zavatra ne mety samy manana ny hevi-daoly ary betsaka ny mety azo atao amin'ny rehetrarehetra amin'ny fampandrosoana ny tanàna fa ny fampiarana azy ahoana mety ho tanteraka ve satsy misy foto-kevitra tsy maintsy joroany dia vao mety ho tanteraka reny vinana asa samy afaka saina atao reny sy programme rivty fansona fionambe faradoboka iarahana amin'ny candidat ho ben'ny tanàna ary lalaramana-tsoa anasana manokana anao ny alahady 20 décembre 2024 manomboka amin'ireo ratolakandro eny amin'ny collision ho avy anotriny Sani Tezar BKMG Eljo Samuel Siliva Saïda Cake Agrad Wendy Catalina Elson Farao Meiza Malma Gasmiangay Ramilson Besgiara tena sipakela lo malaka volle smart fionambe faradoboka iarahana amin'ny candidat ho ben'ny tanàna ary lalaramana-tsoa alahady 20 décembre 2024 manomboka amin'ireo ratolakandro eny amin'ny collision candidat numéro 7 Yarlal manentana anareo taomony namana taomony fianakaviana taomony mpiara-miasa anao hiaraka isika hifidy ny numéro 7 amin'ny 11 décembre programme zay eto ary zaraiko aminareo eto androany dia anamaivana ny fandanina ao atokantrano ka ny EPP izay adidy andraikitry ny commune urbaine Antananarivo dia ho atao maimaim-pony ny fitaovam-pianarany zanakitsika ny fahazahoana izy ireo sakafo atoandro amin'ny alalan'ny cantine ary koa ny fampidirana azy ireo mba ho maimaim-pony dia manentana miantso ireo conseil municipal koa mba hiakatra ety satria isika no isoltena amin'ireto mponina Antananarivo eny anivon'ny boriboritany enina ireto ary rehefa mahazo tombony ny zanakitsika dia hitodika amintsika vehivavy mahery fo vehivavy tsy matahoan-tana miepaka mamelona irery ny zanany ho anareo atsangan-kely ny tanan'izay re mpianakaviana eto androany ho anareo dia hojerena manokana ary ho atao lara-pameana ny fanomezana fiofanana rakasy mba ahafahanareo miasa mamelona ny zanakareo ary asa mendrika izany totika manokana ho anareo namana rehetra izay mivelona amin'ny taxi moto efa vitany atsika resaka efa milamina ho alamina ny asanareo mba andeha amin'ny ara-dalàna ary izany koa mba mezana fafampo ny mpanjifa rehetra mampiasa ny taxi moto eto Antananarivo renivohitra ho atsika tanora isan'ny tanora ty fanatanjahantena bola rugby basket volley pétanque atsangano avy be ny tanànareo ho anareo ihany koa dia
zokiol ho anareo zokiol ho anao mamako renibeako hojerena manokana ianareo ny fahasalamanareo ny ara-tsosialy satria ianareo loloavinay tapoloha ray aman-dreninay tsy ohatr'izao izahay ka tsy teo ianareo dia ho anareo tanora mbola natao fitadiavana aso matoky fa isy ny fiofananarakasa ahafahanareo mianatra asa manananareo asa mendrika mavelona ahafahanareo miatrika ny hoavy tsaratsara kokoa noho ny andro azy isika dia manana teny filamatra dia tsika izay miaradia amin'ny présidente Nirina Rajoelina dia ny fitiavana no lehibe indrindra mifankatia isika miray ina miray saina miray fo miaraka mandroso ary isika tsy maintsy mandresy koa ny afatra dia tsotra okizay ny adila politika okizay ny disadisany anivon'ny fiarahamonina noho ny tsy fitovikevitra politika andao iray saina andao iray fo andao iara entana ampandroso ny boriboritany misy atsika tsirairay miaraka tsangana ambony zana kopakopatanana ho areto conseil municipal ray lisitra amiko ireto atony amin'ny boriboritany fa voalohany aloha atsangano boriboritany faharoa boriboritany fahaefatra boriboritany fahatelo boriboritany fahaefatra fahaenina fahadimy entokony solombavam-bahoaka boriboritany fahaefatra ao izy ao ny solombavam-bahoaka boriboritany voalohany ao izy ao miaraka amin'ny ekipa ary sady manao an'ny fampitana mivantana amin'ny Malagasy TV ao ny boriboritany faharoa miaraka amin'ny député ny boriboritany fahaenina miaraka amin'ny député ato daholo izay rehetra mirahina manentana antsika hiaraka isika amin'ny 1 Desambra entanina ny namantsika rehetra andro-tsabato arehetra ny association marobe angatako banangatanana ny association rehetra tonga manohana androany isorany anareo ankasitrana ary mifamehy fotoana isika amin'ny 1 Desambra hiaraka hifidy numéro 7 manakambarinareo asioteka mave malona zany rehetra zany dia ato misy artista hitanareo amin'ny telefony izy fa androany izy tena eto dia andrasana izy ampiakariko kely andrasa izy ampiakariko kely izy nareo olona malaza hitanay amin'ny telefony miantsitsika mandra-piakatry ny artista dia mametraka an'izao afatra mamy izao ao atsika tsirairay reny mpianakaviana ny tenako ary ainareo loatra fa zany re mpianakaviana izany dia tsy mba manavakavaka ny zanany miasa ho any zanany ary mandamina ny ankohonany koa voniny ary manolo-tena ny tenako andamina arenina izay tsy nety anangana anireo foto-drafitrasa
maro izay andraindrayntsika ny anivon'ny fokotany misy atsika fa isika rehetra miaraka miara-mientana miara-miasa izay ny tena hitondra amin'ny fampandrosoana. Ireo ry zanareo. Salama daholo numéro firy ny atsika firy tsara raha fahitako an'izao nge zany efa fotoana fotsiny sisa ny andrasany fa efa lanitsika efa mandresitsika satsaky zany rehefa tonga ny 11 décembre tsy adintsika numéro tokana ny atsika numéro 7 miaraka amin'ny madama Yari voilà efa madama efa afaka manao rosazy fa zay fa ohatrany efa mahita victoire tsika tsika tandremo be dia be ny olona mandehandeha any maromaro vitsivitsy izy any mitady andrebrety amafilainga ao atsika mody eny eno fotsiny fa rehefa lasa izy dia atao ve odo e ahoana tsara atanazy atao mafimafy eny fa ao ambatibatika ry zala ahoana tsika tsy miala misety zany lasa zany marina sa tsy marina numéro firina tsika araka ny hitatsika rehetrarehetra zao dia leloaka sarikely dia mpilalao anisany mampifalifaly manome fialam-boloanareo mianakavy isa tokantrano any zay mijoro eto ambony eto le miteny teo iza moa le miteny azafady iza tsara no tokona fotsiny ary ny tenko kiady tadina zay mpilalao reo tadina dia hiarolala fidina iaona izy teo kiady tadina hiarolala fidina